Donc on va poursuivre ce temps de louange en entonnant le chant du Fi-Iran, le numéro 90. Je vais vous inviter à chanter de plein cœur parce qu'on ne connaît pas.
Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Éternel, notre Dieu, nous t'invoquons en ces lieux ce matin. Sois parmi nous et que ton Esprit Saint nous anime. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun présent ce matin. Que tu sois parmi nous, Seigneur, et que ton nom soit évoqué pour que nous puissions, Seigneur, briller par ta présence au niveau aussi de toutes les communautés et de toutes les provenances d'où nous venons. Merci, Seigneur, de nous permettre d'avoir cette possibilité de t'adorer ensemble ce matin et gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Normalement, il y aurait dû avoir un roulement de tambour. Parce qu'aujourd'hui, cette semaine, nous allons vivre une semaine exceptionnelle. Donc, pour toute la communauté et puis pour tous ceux qui nous visitent, aujourd'hui, nous ouvrons une semaine exceptionnelle sur la restauration. Donc, à partir de 20h chaque soir, connectez-vous sur nos réseaux pour que vous puissiez suivre avec nous une semaine qui va changer votre vie. Car le thème, c'est restaurer. Oui, nous passons par des moments compliqués et difficiles dans notre vie, mais Dieu a promis qu'il nous restaurera et aussi, quelles que soient les situations par lesquelles vous vivez, que vous passez maintenant, Dieu a une solution pour vous. Oui, la résilience est importante, mais la vraie paix se trouve en Jésus et en Jésus seul. Donc, pour tous ceux qui vont suivre cette semaine avec nous tous les soirs à partir de 20h, ils vont recevoir ce livre qui résume toutes les conférences que vous allez suivre. Donc, connectez-vous, suivez avec nous et surtout, que Dieu puisse nous restaurer tous. Que Dieu nous bénisse. Donc, la semaine de conférence est ouverte à partir de maintenant avec notre cher professeur et nous aurons aussi chaque soir des moments formidables pour vous. Donc, vivez ce moment ensemble avec nous à partir de 20h et que Dieu vous bénisse. Nous passons maintenant au moment de louange et adoration. Donc, je nous invite à déposer toutes les pensées qui pourraient nous perturber pendant ce moment, qui pourraient nous empêcher de vivre pleinement ce moment de célébration et de louange pour Dieu. Les pensées par rapport à la semaine qui pourraient nous déranger, qu'est-ce qui va venir tout à l'heure, pour la semaine prochaine aussi, pensons seulement et uniquement à Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 12, 5. Ésaïe 12, 5. Au nom de Jésus, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Donc chantons, venez le célébrer.
Amen. Sommes-nous déjà demandé, avons-nous déjà demandé, mais comment Dieu peut nous aimer autant? Qu'avons-nous fait pour qu'il nous aime autant? Qu'avons-nous à lui offrir? Nous n'avons rien fait pour que Dieu nous aime. Même quand nous ne sommes même pas encore existés, mais il nous aimait déjà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons chanter ce chant. Il est écrit également dans Romains 8, 38 à 39. Romains 8, 38 à 39. Au nom de Jésus, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons continuer avec ce chant, Muveze Sofantacho, qui parle du désespoir que nous pouvons avoir sur la vie sur terre et notre hâte aussi de voir Jésus qui va revenir bientôt. Il est écrit dans Apocalypse 22, 7, au nom de Jésus, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen.
Maintenant, nous allons prier. Je nous invite à se mettre à genoux pour ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas à se mettre dans une position adéquate. Rainay tsara indrindra azy any an-danitro, mbola faly misaotra anao izahay amin'ity sabata ity. Noho ny fitahiana izay omenao anay, fahasoavana izay omenay anay tsirairay avy reto, nefa na dia tsy nangatahanay azy izany. Izany dia manam-po fa tena fitiavana tokoa ianao, ka dia isaoranay ianao izany. Misaotra Jesosy ny amin'ny rivotra izay omenao anay isan'andro, mahavelonay na anay tsirairay avy reto. Ary misaotra ihany koa ny amin'ny sabata izay ahafahanay miala satratra sy miankohoka eo anoloanao. Eto dia mangataka ny famelan-keloka avy aminao Jesosy, ny amin'izay nataonay, na tamin'ny fihetsika izany Jesosy, na tamin'ny teny izay tsy voahevitra, ary ihany koa na mety mbola tany an-tsainay tsirairay avy ihany dia ifonanay aminao izany amin'izao sabata izao. Ka Jesosy mba ho voavela helika izahay ary ka dia tsy hisy hevitra manasaraka anay aminao intsony. Jesosy dia matsiaro ireo izay marary izahay. Ny marary izay tonga eto amin'ity androany ity, marary ara-nofo, angatahanay fahazotranana avy aminao. Ary ihany koa ireo izay marary tsy afaka tonga eto fa any an-tokantrano any, mangataka anao manokana izahay Jesosy mba hitsidika an'ireny olona ireny, ka dia hiasa ianao Jesosy amin'izay fitsaboana rehetra izay mety arahany mba hitondra fahasitranana ny izany. Ary tsy ny marary ara-nofo ihany Jesosy fa ny marary ara-panahy ihany koa, manana fahalainana ny amin'ny zava-panahy, angatahana aminao Jesosy mba ho sitrana amin'izany izahay. Ary ka dia anana famelombelomana vaovao fiarahanay eto, ary ireo izay marary ara-panahy ka tsy afaka tonga eto amin'ity androany ity, dia manasa anao manokana Jesosy mba hijery an'izy ireny ihany koa. Io izay tsirairay avy mba ho anisany hitondra azy ireny hiverina indray ho eto. Ary dia mahatsiaro ihany koa eto Jesosy amin'ity maraina ity any Madagasikara izay mandalo fotoan-tsarotra tokoa, indrindrandrindra ny any amin'ny atsinanana. Jesosy eo misy rivo-doza izay nandalo, izay nanapotika tokoa, fantatrao ny fahantrany firenenay. Ary amin'izao dia vao may tena tonga amin'izany fotoana sarotra izany, ka dia ianao irery ihany Jesosy no azo hialofana. Mangataka anao azy Jesosy mba ho tonga any ka hanampy ireo olona izay ny rahan-doza rehetra, ka dia mba hanana fialofana, hanana sakafo, mba tsy ho verisaina Jesosy ny amin'izany fotoana sarotra izany. Ampio ihany koa izahay mba ho anisany ho mpanampy ireny olona izay ao anatiny tsy fananana ireny. Dia ny pasteur professeur Alalatiny izay hitondra ny toriteny rehefa avy eo, dia apetrako eo ampelantananao mba hiteny ny teny rehetra izay ho avokany ane ka teny avy any aminao, ka hitondra fampaherezana aminay tsirairay avy ireto, ka amelombelona indray ny fanahinay, ka hitondra fahasitranana ara-panahy na ny ara-batana ihany koa. Ary i Clémencia izay hitondra ny toriteny ho any ankizy, dia apetrako eo ampelantananao ihany koa mba ho teny izay ho azo ny ankizy, somatsara ny teny izay hoentiny, ka dia amelombelona ihany koa ireo ankizy ireo. Ny fotoana izay atrehanay amin'izao ankehitriny izao dia apetrako ampelantananao irery ihany mba ho eto ianao ary ho tsapanay tsirairay avy any ny fanatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Viva
fifaliana lehibe mitafitafo ho anay eto amin'ny fiangonana Laselle 5 Roux no mitondra ny vavayavy izay tonga eto anio ary ny variana dia ahita fahasambarana manokana isika hiaraka amin'Andriamanitra sy hiaraka aminay eto androany. Ny fiangonana Laselle 5 Roux dia tsy tahaka ny saobakaka mamanga rafozana vangina mototra mpamangy mototra fa tahaka ny vairovy mamangy tsidina ny mpamangy mivahira ary ny vangina mitsiontsioka. Ankehitriny dia fifaliana ho anay ihany koa ny ampitsangana manokana ireo vahiny izay tonga manokana manatrika eto androany, izay sambany vao tonga manatrika ny fiangonana Laselle 5 Roux zany dia angaviana ianareo hitsangana fa arabaina manokana sady misy fanomezana kely izay avy aty amin'ny fiangonana izay omena anareo. Mino aho fa maro isika vahiny vao sambany vao tonga androany ka dia liana ho anay zany no manolotra vokatry ny fo manolotra no mameno azy. Iny fanomezana iny dia ahitanareo ny site web ny fiangonana eto an-toerana izay afaka anarahanareo ny en direct rehetra izay misy eto amin'ny fiangonana izany. Misy ihany koa ao ambadika misy ny QR code izay mitondra atsika manaraka ny fampianarana ara-baiboly zany ka azadino mitsidika ny site web sy ny QR code. Mino zay fa ahita fifaliana isika marobe isika satrinay afantatra ny anarana tsirairay avy fa rehefa avy eo any ambany afaka manana tombotsoa isika anao izany fakafantarana izany. Afaka mipetraka tsika tompoko. Fotoana manokana, fotoan-dehibe androany ary fihaonan'ny firenena maromaro mihitsy izay tonga eto androany. Misy ny avy any Belgique izay tonga manokana manatrika an'izao fotoana izao androany. Irariko ihany koa mba hitsangana ireo avy any Belgique na dia efa nitsangana ary izy teo dia asaina manokana ihany koa hitsangana amin'izao fotoana izao. Andaisika manokana isaky ny vahiny zay tonga zany mitsangana dia horaisitsika amin'ny kopatanana izay mahatsara fihavanana ary arabaintsika mafy hoe arabaina tonga soa. Eny tompoko, manaraka ny vahiny koa dia afaka mipetraka tsika tompoko. Avany Hongrie misy tonga ve izy tompoko? Tonga soa. Ataontsika mafimafy ny fiarabana manaraka dia avany République Tchèque. Iangaviana atao mafimafy ny fiarabana satria avy lavitra zany olo zany. Ataontsika miredina mafimafy. Arabaina tonga soa. Eny tompoko, manaraka avany Allemagne. Mino fa délégation maromaro ny tonga eto avany Allemagne. Arabaina tonga soa. Miarabantsika tompoko. Misy ny avany Madagascar izay tonga eto ve afaka mitsangana ihany koa ary arabaina tonga soa. Eny tompoko. Misy firenena hafa izay tsy voatonona ve izay tonga eto mbola tsy mitsangana. Mino aho fa izay misy ihany koa izay vahiny manokana izay nasaina ka omeko ny olona tompon'andraikitra ny amin'ny fiarabana izany. Tsy hoe tsy ampy akory ny arahaba nataon'ny rahalahy toko teo fa mahita hoe tsy misy madilana hotetenana na banga hososoana intsony kanefa nomena didiny tena iarahaba manokana satria manokana ny fotoanandroany dia manana ray aman-dreny pastera maromaro isika izay ety anoloana tsy fantatro any atoerana raha misy ihany koa mba hiangaviko izy ireo koa mba hitsangana ny ray aman-dreny pasteur Jacobin
Ny ray aman-dreny ny pasteur Elioné, notre pasteur Serge. Mety misy mpitandrina ve tompoko any atoerana any ka mety tsy hitandrinay avy etỳ anoloana. Ny futur mpitandrina ny hitako be lehibe zany. Ya, afaka mipetraka ianareo tompoko. Arabaina manokana ianareo satria ianareo zao tokoa mantsy no andro sy nitaizany kolokolo ny fiangonana matoa ny fiangonana miroborobo maro be tahaka an'izao. Andao atao hoe raha zava-maniry ianareo dia ianareo no voarabe endriky ny saha. Ary raha toa ka voromanidina ianareo dia ianareo ngamba no ray lovy tompony ala. Kanefa ianareo koa amin'ny asa izay andraiketanareo dia ianareo no apôstôlin'i Kristy ary ianareo ihany koa no ministry ny filazantsara. Ka fifaliana lehibe no andraisan'ny fiangonana Lasely Saint-Cloud anareo. Fifaliana lehibe ary mahatsapa tokoa izay ny fanohanana avy aminareo amin'izao fanombohan'ny conférence izao ka dia isaorana be dia be indrindra tompoko. Raha ikapane ianareo dia ahitany tonony ary raha andidy ane ianareo dia ahitany vaniny. Ho an'ireo ray aman-dreny izay efa misotro ronono kosa dia raha iompy ianareo havanina ary raha amboly ianareo havokatra. Fa hoy izahay hoe amin'ny asanareo amin'ny mampitandrina rehefa mitory ane ianareo dia ameno hatrany ny sopotry ny lanitra. Amen. Dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra. Zao isika dia tonga eo amin'ny ampafolony sy ny fanatitra. Afaka mitsangana isika rehetra. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjaina, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjaina. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay inin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny fahateriterena, fa amin'ny mpanome ampifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny oniny rehetra mandrakariva ny zavatra rehetra ka hitombo ny asa tsara rehetra. Zao tsika dia hita amin'ny ampafolony sy fanatitra ka misy ny fanatazana anankiroa izay eto amin'ny fiangonana zany. Ny fandarovana voalohany dia ny ampafolony, ny faharoa ny fanatitra, ary misy kosa ny TPE izay natokana manokana ho amin'ny fanorenana izany. Ny hira izay hotahaterahantsika dia hitantsika eny amin'ny tsipirindrina. Zao dia hivavaka ny amin'ny fanatitra isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitra ao misaotra anao izahay satria no tantaninao manokana. Nambininao manokana ary nomenao fitahiana manokana. Tsapanay fa tsy avy aminay izany ary tsy mendrika akory ny azo an'izany fitahiana izany izahay kanefa dia afaka manolotra amin'ity androany ity. Engane hitondra soa lehibe eo amin'ny fanaovana ny asanao ny zavatra rehetra atolotray androany. Ary ny ivarianay, ny angatahanay dia aoka izay tsy afaka manolotra amin'ity androany ity dia ianao ane ny ampitombo, anome ary anome izay ao posiny ihany koa. Zany vavaka izany ny renay, angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny hira ataontsika dia eny amin'ny tsipirindrina ary ny fandaminana dia efa enitsika teo zany.
Nous allons lire dans Marc chapitre 5, versets 28 à 29. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen.
Professeur Andemanarivo mamy lalatina faly aho mafampafantatra foifoiny vahiny professeur Andemanarivo mamy lalatina zay tonga eto anivontsika ary andeha isika hifantoka amin'ny lafiny enina lehibe ny amin'ny fiainany tsy nampoiziny zay zavatra zay. Ny lafiny voalohany eo amin'ny lafiny fianakaviana dia manambady izy ary eto anivontsika ny vadiny amin'izao fotoana izao ary mananjanaka 5 vavy izy ireo miasa mafy mihitsy ary raibe manana zafikely 5 eo amin'ny lafiny akademika dia manampahaizana amin'ny chirurgie générale izy ary fahaizana manokana momba ny chirurgie pédiatrique ary chirurgie plastique réparatrice nanao fianarana lava izy ary manana bac plus 18 ary no amafisiny izany tamin'ny fiofanana maro tany Madagasikara, Marseille, Paris, Mexique ary tany États-Unis. Mpikambana ao amin'ny Toastmasters International, fikambanana lehibe maneran-tany manampahaizana manokana amin'ny lahateny ampahabemasoko izy, ny fitariana ary ny fampivoarana manokana izy fahaizana ampiasainy mba hanofanana ireo mpitarika sy mpanapa-kevitra izany. Navita fiofanana ambony koa ny professeur Lalatina momba ny leadership transformational ho an'ny mpitarika tao amin'ny université Harvard University izany tany États-Unis. Eo amin'ny lafiny arakasa dia efa lehibe ny dokotera tao amin'ny hôpitalin'ny université ny Moramanga izy, CHD2, professeur agrégé, dia avy eo professeur titulaire ary doyen faculté de médecine d'Antananarivo koa efa nataony izany ary efa lehibe ny école doctorale en sciences de la vie et de la santé de l'université, ministre teo aloha ny fahasalamana teo aloha nandritra ny 5 taona. Manampahaizana iraisam-pirenena ny vahintsika fantadaza ary efa nitety firenena 70, mpandidy nahazo mari-pahaizana iraisam-pirenena ho an'ny programa antsoina hoe Opération Smile. Filoha levitry ny fikambanana malagasy misana ny fandidina ihany koa izy. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, nanolo tena ho amin'ny asa humanitaire manokana tamin'ny taona 2027 izy ary mitantana ny fikambanana tolo-tagnana fandidina maimaim-poana izay manome fandidina maimaim-poana 700 eo isan-taona izany indrindra ho andreo ankizy sima izany. Izy koa dia manampahaizana malaza amin'ny fanasarana kambana mitambatra izany hoe bébé siamois, taditsika teto Frantsa fa anisany nandidy tetiko izy tamin'ny taona 2009, 2017 koa tany Madagasikara sy 2024. Rotarien zay mpanao soa izy nandritry ny 15 taona ary nitana andraikitra maro. Ny taona 2014-2015 dia filohan'ny Rotary Club Antananarivo anga izy ary mpanao asa soa izy ireo amin'izany. Amin'izao fotoana izao izy no gouverneuran'ny distrika mandritry ny fepitaona 17 ka hatramin'ny 18 zay andraikitra ambony indrindra eo amin'ny Rotary izany. Ary nahazo maraboninahitra ambony indrindra izy avy amin'ny Rotary International. Eo amin'ny lafiny ara-piangonana izany, olona ao amin'ny fiangonana adventiste amin'ny teny frantsay ao Antananarivo izy efa maritra 70 taona izao ary efa tompon'andraikitra andreo karazana département ao amin'ny Union des Adventistes de l'Océan Indien koa. Manaraka izany dia tiako ny milaza aminareo, indrindra fa nareo tanora, fa chef guide ihany izany saika anteny hoe izany tovolahy izany satria mbola mijaritiny izy teraka tamin'ny 1,770 izy nefa dia hitanareo zao ny fitahina nomen'Andriamanitra azy satria manompo an'Andriamanitra foana ka dia chef guide izy ary mitondra ny anarana totema hoe chef alpaga ary dia
tena ankafizin'ny tanora ny conférence sy ny fitareny. Za tsy te hiteny hoe tsy de rahalahy satria rahalahy moa mievina satria manambady ny raha vavivadiky ny tena koa hoe tsy deran'ny rahalahy raha amin'ny roa impihavanana fa ao izy no aneo an'izany talentany sy fanomezam-pahasoavana lehibe ho fitahina ho atsika tsiraray avy izany. Tena mahazo fitahintsika riavana amin'ny fahatongavan'izany ray aman-drenitsika izany. Izy koa no mitantana ny polyclinique adventiste au Somanandrany amin'izao fotoana izao. Ary farany eo amin'ny lafiny tenany manokana mahay teny maro izy, malagasy, frantsay, anglisy ary espagnol. Ary tia fanatanjahantena, fantatro fa tia volley ianareo, tia football ny oloneto, ny tanora efa niaraka taminareo aho, fa zany lehilahy zany koa dia tia satria fahasalamana moa dia fihetsehany vatana, saina sy ny sisa sy ny sisa. Ankehitriny dia tiako koa ny manambara amintsika fa tia manjono izy ary tia astronomia, anefa ankoatr'izany dia izy dia olon'Andriamanitra tia manome maimaim-poana izay rehetra azony atao mba ho famonjena ny fanahy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha ny tena izy dia ohatrany hoe mahita extraterrestre isika eto, kanefa zavatra ambony indrindra extraterrestre dia olon'Andriamanitra izy. Amen. Je peux me déplacer. Salama dolo tompoko lahy, salama dolo tompoko vavy. Falome ravatsika rehetra amin'ity maraina ity. Falomenareo raha faly hoe dia mpanjaka amin'ny kely tany hoe. Fifaliana nous, peut-être que je vais faire en français, malgache de temps en temps, parce que je voudrais remercier le pasteur de d'abord Dieu. Misaotra an'Andriamanitra amin'ity maraina ity, tonga eto amin'ity toerana ity. Dia faharoa dia misaotra manokana ny pasteur, je voudrais remercier personnellement le pasteur de cette église, pasteur Serge, d'avoir accepté de m'avoir invité pour être parmi vous ce matin. Dia misaotra an'ireto komity koa izay da misy mpikabary teny maikabary be zala komity reto. Dia misaotra ny komity koa izay karakara sy nanototosa an'izao fandarana manokana izao. Ary misaotra an'ireto tanora tonga maro dia maro avy any Allemagne, avy any Hongrie, avy any amin'ny toerana maro samihafa izay azo lazaina hoe fitiavana manokana matotongetonareo izao maraina izao. Raha ny azoko anahy vofanto vitsivitsy toka raha volana mahery izay ny rahalahy anankiray tato amin'ity fiangonana ity hoe professeur sao dia mba afaka manao conférence kely any Paris ianao. Dia very famanany ihany ilay zalahy miantanaka amin'ny telefôna hoe no conférence any Paris. Za misy conférencier be da be any Paris, misy pasteur andralezana be any Paris. Dia ahoana no conférence any Paris? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est moi? Oui, c'est vous. Amin'ny fotoana koa dia misy efa programme dia amin'izao tsimora fotoana izao a programme andidy any République Dominicaine any kaikiny États-Unis any. Toy izao hoe tena sura ve ianao satria zany isan'izay fandarana izay koa. Toy izay tena sura mihitsy ka. Dia rehefa mifampiresaka telefôna dia aika tena sura izy. Dia tena zao ny zavatra tiako lazaina amintsika dia voalohany manao hoe ny tenako raha hoe entre choisir entre hoe hanao zavatra amin'Andriamanitra sy zavatra hafa dia Andriamanitra ny voalohany. Toy za hoe tsy nisalasala koa raha hoe aloha fa tsy maninona fa dia ho any Paris-tsika. Dia tonga somatsara eto amin'ity zany tenako amin'ity maraina ity dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra anareo manatrika an'izany fivoriana zany. Rire lasany bavy malala peut-être mialatsy fiasana teny français, teny gasy parce que c'est qu'il y a une traduction en cours
Actuellement, nous vivons vraiment dans un monde fatigué. Miainao anatin'ny tontolo reraka isika amin'izao fotoana izao. Un monde fatigué moralement. Misy efa tsy maro metimety tsony eto. Et un monde fatigué mentalement, physiquement. Fakou, un monde fatigué spirituellement. Raha nanasika ny conférence générale ny tenanay tamin'ny volana Jolay lasa teo dia tena hitanay zany hoe un monde fatigué spirituellement zany. Ary eo anivon'ny fiangonana adventiste mihitsy dia fatigué spirituellement. Fa manino isika amin'ny fatigué? Manino isika ndreraka? Nous vivons dans un monde de stress. Oui ou non? Misy stressé ve eto amin'ity maraina ity? Tandrefa professeur vao mijery taren'olona anankiray tonga dia fantatra hoe celui-là il est plus stressé que celui-là. Na hoe celui-là il est vraiment crevé, il est vraiment épuisé. C'est-à-dire tellement j'ai vu des cas. Nous vivons dans un monde de stress absolu. Un monde de découragement, rérec. Un monde épuisé, physiquement, épuisé moralement, épuisé spirituellement, rérec. Zay indrindra no safidianako an'le marika toko fa 5 andiny fa 7 sy andiny fa 7 tao mitantara raha mantoa anankiray reraka visaka ketraka dia ataoko hoe une femme invisible tsy vitany hoe kievy sy ketraka fa tsy hitany olona intsony zay le invisible zay une femme invisible ary zay mahatonga namana hoe safidy an'le lateny manao hoe amin'ity maraina ity zany dia misy fanantenana ho antsika tsirairay avy ho anareo rehetrarehetra zay mihevitra mety hoe reraka ho anareo rehetra ho antsika rehetrarehetra zay efa ketraka tanteraka hoe tsisy atao intsony tsiranao intsony zavatra atao dia amin'ity maraina ity dia misy espérance fanantenana men'Andriamanitra anao. Une foi qui guérit, la foi qui guérit. Le finoana manasitrana zay no zaraina amintsika amin'ity marain'ity ry raha lasiana vavamalala. Ny voalohany indrindra efa jerevantsika io marika toko fa 5 io manomboka eny mandiny fa 12 teny 12 dia mitantara ny tantarany vehivavy anankiray io dia zao voalaza mivaky teny amin'ny andiny fa 12 hoe une foule, Jésus était là donc il était présent dans ce lieu, et une foule le suivait. Manaraka anazy misy vahoaka be dia be Jesosy toa be da be vahoaka manaraka anazy toy izy hoe non seulement le suivait vous savez le pressait zany hoe tena tsisy ilika mihitsy azonao rehefa nijery niditra tamin'ny toerana anankiray fa tsisy varavary nidiranao mihitsy zay le zavatra sainina tamin'ny fotoana io le raha matoa nefa marary izy dia nila ahitan'i Jesosy Kristy izy te anatona an' Jesosy Kristy izy re lasiana vavamalala matetika tsika ary nareo reto dia mety te anatitra zany Jesosy zany taoly te ahitan'izany Jesosy zany fa matetika misy foule, il a une foule qui empêche d'approcher de Jésus manaka nanao tsy anatona an' Jesosy Kristy dia iny zany foule zany mety niasanao zany tsara raha tena tsy manana fotoana mihitsy tsy fotoana mihitsy tsy fotoana tsony tokony ambona rehefa zabata tena désolé fa tena tsy afaka satria be asa be atao ina koa mety manaka nanao tsy anatona Jesosy Kristy mety hoe mety ho fianakavianao be da be loatra ny programme anivo fianakaviana misy zavatra atao misy zavatra hitanao foana les pressions financières tsy maintsy miala tsia ny teny tanora ma tsy maintsy mikandra kely dia alao aloha mikandra kely ako zany manatona anao tsy anatona an' Jesosy Kristy daholo misy ndray sasany tena hoe le
tena manao tonga anaty tsy manatona Jesosy Kristy teny gasy moa natao hoe stress hoe rarsainy le stress lasa tsy manana possibilité anatona Jesosy Kristy intsony zany le foule zay nibahana teo anelanelan'i Jesosy sy ty ramatoa ity zany de faharoa koa de zao indraindray rehefa tena dininy le tantara de tena bloquen'le foule mihitsy izy tsy afaka niditra mihitsy lozake zany une foule qui bloque misy olona anankiray zany te anatona Jesosy Kristy te ahitany Jesosy Kristy te bloquena foule izy. Ça peut être l'église, chers frères et sœurs. Des fois, désolé, le professeur il est très franc. Hein. Désolé, pasteur, mes pasteurs qui sont ici, mais je suis très franc. Des fois, c'est l'église même qui bloque. Ces jeunes, ces adultes qui veulent s'approcher de Jésus. À travers des comportements, mais à travers des fomba fietiki. Débloqué. Et toi, pour moi, à partir du moment où quelqu'un entre dans une église, c'est une foi à sauver. C'est une âme à sauver. Rambola misiul irai mitao ampiangonana dia tena mbola zava-dehibe izay. Tsy misy olona tonga ao ampiangonana ka tonga ao izy rasana mba tonga any fa matoa izy tonga ao ampiangonana dia te anatona an' Jesosy izay. Ary zay le fijery positif zay dia tena zava-dehibe amin'izao 2026 zao le raha lasa alabavy miamala. Cette approche positive est très importante. Or ka tsy isika no lasa blocage ho an'ireny olona te anatona an' Jesosy Kristy ireny. Tapany faharoa dia je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle, on parle de plus en plus de la stigmatisation dans beaucoup de domaines de la société actuelle. La stigmatisation, dans société dangereuse, on parle beaucoup de stigmatisation. La stigmatisation, dans le dictionnaire, c'est juger, étiqueter, discriminer quelqu'un qui a une maladie. Ou dans les simrines, des tours de ténèbres, il faut simer. Mais appellation, gueule de loup. C'est la stigmatisation. Des stigmatisés, étiquetés, on leur donne une étiquette négative. Tout est étiqueté négatif ici. Azen nan zo an'ity le raha matoty ao marika toko fadimy valombolopolo sy sivy-bolopolo satria foana nandritry ny 12 taona dia elle présentait un enseignement nandeha nandritry ny 12 taona ary olona ao anatin'ny baiboly raha mijery ny baiboly nareo amin'ny Levitikosy dia ny olona parmi le peuple juif de l'époque, quelqu'un qui saigne est considéré comme impur. Malutu. Despo voilà c'est un pouki Leviticus ni seza ipetan de malutu. Ni fandrina de atruine de malutu. Tout ce qu'elle touche malutu afko. Zaizan len stigmatisation nazonti ramatuti. Étiquette négative be mano in ramatuin le malutu. Azava. Zane zan ramatu tsy afaka mipetraka amin'ny seza zany, tsy afaka maitsitsony zany izy, tsy afaka miangona koa izy. Tsy afaka manao sekoly sabaty izy. Tsy afaka manao zavatra be dia be izy. Tsy afaka. Elle était vraiment rejetée par la société. Satria maloto. Vocation vadiny zany sura mihitsy zavatra maloto zany moa dia mipetraka miaraka amin'ny maloto. Vady zany certainement tonga dia efa niala taminy efa des années. Pendant 12 ans, chers frères et sœurs, 12 ans considérés comme impurs, 12 ans rejetés par la société, 12 ans rejetés par l'Église, dépression totale.
dépression misy supporter zany ianareo 12 ans nareo rery avec votre maladie épuisé complètement. Elle était vraiment, elle se sentait abandonnée de tous. Sauf là, elle a dépensé tout son argent sans aucun soulagement. Elle a vu tous les médecins, mais sans aucune guérison. Pendant 12 ans, c'est les titres dans la médecine. Et on peut aussi, il y a des gens qui disent, fan société, c'est mis en asco, mais nous, c'est un dans le monde. C'est pas, mettons dans les gens, ça va te voir les penguins, pour ça tient un peu. Mais si on a mon ozane, c'est qu'on a refait ces enfants, mais le tis n'a été le penguin n'a. Ça tient où? Rejeté Nice. Aïe, qui. Mais le tis, ça tout le penguin n'a ça tient où? Tout le monde n'a stigmatisé Nice. N'a étiquette négative. N'a étiquette négative, ça veut dire il n'a pas malheureusement, ce qui se passe dans les églises, la stigmatisation devient une plaie pour nos églises, chers frères et sœurs. « 12 ans, même abandonné, même épuisé, même rejeté, elle a toujours avancé. Grave. Hein? Et vous aussi, même si on vous rejette, même si on vous dit, on vous bloque, même si vous avez des soucis vraiment, avance toujours. Avance toujours. Parce que Dieu voit vos pas qui avancent. Grave. Hein? Andriamanitra mahita le tongotra kelinao mamindriny. Ny olona rehetra fa tsy raha tena maha-olombelona dia tsy solution ntsony. Raha maha-olombelona dia tena vita. Fa ianao mbola mandroso. Avance, avance. Parce que Dieu te voit. Mahita anao Andriamanitra. Dia nandroso ilay ramatoa. Dia izao zavatra fa manaraka dia hoe finalement, elle a avancé malgré le blocage et tout ça. Elle a pu toucher Jésus-Christ. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, a dit la Bible. Le contact avec Jésus, c'est la source de guérison. Le contact avec Jésus, c'est la seule source de guérison, chers frères et sœurs. Pour tous vos maux, le problème, le stress, la dépression, la seule source de guérison, c'est le contact avec Jésus. Amen. Elle a fait des consultations partout. Tant de médecins pétabés. Tsy mety sitrana mihitsy. Ianao koa mety ohatry zany. Tsy hitanao tsony izay atao. Mialatsina fa teo anokotrany fonoteny kely ity. J'étais vraiment étonné de voir lorsqu'il y avait une étude qui était faite à l'hôpital HCRA, dans le service de toxicologie de HCRA, sur les tentatives de suicide des jeunes ou des moins jeunes. Et on a fait une étude parmi les dénominations qui se suicident le plus. Vous avez adventiste, adventiste tena poavaka be zany dia za zany mba mihevitra hoe faravaratsy ny rahalahy Rabekoto fahalomeraban'ny rahalahy Rabekoto fahitako eto izy faravaratsy mbo any dimy fa enina ny adventiste gaga be fa fahafiry tsika faharoa so ihany aloha fa mba resy le
Deuxième classé, deuxième, tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi on se suicide? Alors que nous prétendons avoir la foi. Alors que nous prétendons avoir la clé du ciel. Désolé pour le terme, la clé du mitra du monde. Famanine la montagne. Ça dit, tiens en contact avec Jésus. Nous manquons un contact, le contact avec Jésus. BDP antique, nous sommes en contact avec Jésus. BDP antique, nous en contact pendant un certain moment seulement avec Jésus. BDP antique, nous sommes en contact avec Jésus. Le contact avec Jésus, c'est leur source de guérison. Touché, les hommes la santé, immédiatement, à l'instant même, elle était guérie. 12 ans de souffrance, 12 ans de problèmes, 12 ans d'état de solution. Von question de Jésus Christ, ni l'âme, l'âme seulement, t'es tout à décision. Vous dites, en beaucoup Matthieu, si vous avez une foi comme un grain de senevé, vous pouvez faire quoi? Transporter une montagne. Rna de quel foutinaire? De afaka mamitra tendrotero. Les ramatousan manawe, si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, ça est le grain de senevé, hein. Ça ne faut pas être au contact avec Jésus. Tu n'as pas besoin d'être un grand pasteur. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi vraiment extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes de théologie. Mais seulement une foi sincère. Une foi sincère. Une foi sincère. Mais de considérer une petite foi. Mais c'est cette foi sincère que Dieu veut pour te donner la guérison. Elle a touché le bout de son vêtement. Elle était complètement guérie. Et le petit qui a dit, vous avez Matthieu 19, 26, aux hommes cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Ça ne va pas le fnou de quel il faut non. Il faut que nous fassions un nom de Matthieu. Tu sais quel est ta lorsqu'elle a touché le bout de vêtement de Jésus, Jésus s'arrête. Tu sais, Jésus s'arrête. Dieu s'arrête pour voir cette dame, cette femme considérée comme impure, considérée comme invisible plutôt dans la société. Les et va rejeter les foules ça c'est Dieu. Nous les humains, mais la tina fa namisi changa na nini kiduna de mandian. Marzasman. Non, na fierne fa misim tipati pakar se batkat se lasanya. Na fa misim vunz be de bermana, vunja zai. Rala na pas, ten la kwan. Fa Jesus. Von quitte quelqu'un fout les ramato, il s'est arrêté, il s'arrête. Quelqu'un m'a touché.
C'est ma fenêtre, on parle de restauration, c'est le thème de cette semaine, hein? N'est-ce pas, pasteur Serge? On parle de restauration des eaux. La restauration de Jésus, c'est un petit ramatouti, c'était la fenêtre. Vous dites, d'abord, ma fille, il a appelé ma fille. Quelqu'un qui est rejeté de partout. Quelqu'un qui est vraiment. Ma fille. Ça c'est la restauration, pasteur. Ça c'est Dieu qui restaure. Ma fille. Ta foi t'a sauvé. Nous n'avons. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Nous n'avons. Va en paix. Va en paix. Zanwe le restauration na ton André, manta na ton Jesus Christ, Zitanwe, stand de Ramatou, fan restaurer au niveau de la société. C'est la vraie restauration. Nous maintenons en bon au niveau de la société. Tu es ma fille. Le oula resa na naraga, mais la tina pesara vela ti dol. Tisna na ranu Ramatuyu. Toi, tu es Jésus, ma fille. Toi, tu es ma fille. Va en paix. Tu as rejeté ça, mais tu as un paix. Tu as un paix. Tu as un paix intérieur. Alors ici, on a le paix intérieur, il faut quand même un paix extérieur. Ah, verglich? Ils ont un paix intérieur, ça. Amen. Des hommes de Jésus. Vous dites, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Désormais, cette fille, cette femme, qui souffrait d'une maladie pendant 12 années, qui a cherché tous les moyens pour avoir la guérison, qui était découragé, épuisé, stressé, tout ce que vous voulez dire, en contact avec Jésus, décide instantanément. Et là, c'est un homme malade, un petit dia, un petit qui a tout à payer. Mais tout ce qui a na dans toerana maro samihafa zay anisanareo tany misy alavitra be matoa isika nanokana zao fotoana manokana tonga amity toerana ity zao dia tsika hisendrasendra velively. Le hasard, c'est pas du hasard. Si vous êtes là à cet instant, c'est parce que Dieu vous aime d'une façon personnelle. Dieu veut vous restaurer. Otanu ramatu you. Tina force na vient non. Mais peut-être un cigarette. Nous souffrons, beaucoup souffrent de stress, de dépression, comme les suicidaires de l'hôpital La Chiera. Le vrai problème, c'est que nous, c'est un problème. C'est une conférence sur la dépression, éviter l'isolement. Il faut éviter l'isolement. L'isolement, ce n'est pas bien pour quelqu'un qui est déprimé. Il faut sortir, il faut se mettre dans un groupe. Mais il faut attendre, non. Des antennes, mais dire à n'épingounana. Tim sans fiara.
ato isika vao miditra ny fiangonana ianao dia c'est une âme à sauver. Mazava zao nataoko mialatsiny ty manko mialatsiny fonoteny kely ty zao nataoko indray mandeha lors d'une prédication manao tsika hoamba voantsika raha lasana bavy malala dia zao ny zavatra misy tonga ao am-piangonana dia samy miteny manao hoe riko ry ranga iny raha mato iny ranga tena zao iny ranga iny ranga tena ratsy toetra mihitsy zao dia samy manondro daholo. Vous dites ça, oui? Imaginez pas, vous allez voir, vous êtes malade, vous allez faire une consultation chez un cardiologue. Vous êtes malade, hein? Et lorsque vous arrivez en consultation, vous dites, mais celui-là, il est plus malade que moi. Celui-là, alors que vous êtes vous-même, vous êtes malade. Normal, la visage? Mais c'est ce qui se passe malheureusement dans nos églises. Vous êtes tous malades. Nous avons tous besoin d'un médecin qui est Jésus-Christ. Arrêtons de dire, oui, il tena marary kokoa noho iza, ianao koa ary tena mety marary noho izy. Arrêtons de dire, je suis plus. Totsika hoe salama kokoa noho le raha ery, tsisy an'izany salamalama sy salamalama zany. Rehefa tsy salama ianao dia tsy salama. Le contact avec Jésus, c'est la source de guérison. La seule source de guérison. Amty maraina ity dia le contact avec Jésus, c'est la seule source de guérison. Tsy mila contact hoe prière lavabe Jesosy. Tsy mila hoe fady andro zao taona ianao dia fa zay contact zay fa androany. Ohatran'le nataon'le ramatoa io, androany. Au même moment, vous disiez, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. C'est ce que nous avons dit. C'est le contact avec Jésus. Rambaty anao nandramo zany ianao dia mangataka aminao sa mba hitsangana kely amin'izao maraina izao. Ho an'ireo rehetrarehetra zay te hanana zay contact vaovao amin'ny Jesosy zay. Ho anareo rehetrarehetra, ho antsika rehetrarehetra zay mety hoe efa nijaly ataona maro noho ny aretina anankiray, noho ny problème anankiray. Ho antsika rehetrarehetra zay efa tena ao anatin'izany le épuisement, épuisé spirituellement, fatigué spirituellement, fatigué moralement. Ho antsika rehetra amin'ity maraina ity dia Jesosy miteny antsika manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na ino na ino. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et tout sera vous donné. Nous vavaka manokana isika dia c'est tsotra le vavaka le ramatoa nataontsika hoe si je puis seulement toucher zay fotsiny raha mba afaka mikasika anay ianao Jesosy, mba afaka mikasika anay ianao Jesosy dia mino afa hikasika anao tokoa Jesosy Kristy. Vavaka manokana isika manao prière silencieuse dia faranako mivavaka mafy zany. Andriamanitra raina tsara indrina lanitro, misaotra anao izahay, misaotra anay fonao manontolo izahay. Satria tamin'ity maraina ity dia nabaribarinao taminay fa tena olona reraka izahay, kristianina vizana tanteraka izahay, ary mety kristianina nefa namoy fo misy ary ny sasasasana taminay reto. Nefa tamin'ity maraina ity Tompo dia naverinao taminay tsirairay avy fa raha en contact aminao izahay
dia ho sitrana. Raha manavao ny fanoratenanay ifandray aminao zay Jehovah Tompo ao, dia azo an'izany fahasitranana izany. Jehovah Tompo ao, kely dia kely ny finoanay. Araka izay ataon'ilay ramatoa nijalo anaty Baiboly, si je puis seulement toucher le bord de tes vêtements, de ses vêtements. Dia ohatr'izany ny finoanay Tompo ao, kely dia kely, tsy manana tolotra izay fa mino izay fa hanasitrana amin'ny fiainanay tsirairay avy avy. Ka manomboka izao dia kristiana, tena mendrika zanako tokoa izahay, ary hanompo anao ny tena fandriana Jehovah Tompo, tena fandriana lalina. Dia hiala eto amin'ity tontolo izao ity izahay, satria tsy ho ela ianao dia ho avy any amin'ny rano lanitra Tompo. Da io manokana reto rahalasy anabavy izay mivavaka amiko reto, miaraka amiko reto, ny fahasoavanao no hipetraka amin'ny tsirairay avy. Ary ianao Jehovah Tompo, Jesosy Kristy mahay ny zavatra rehetra, le Dieu de l'impossible, hiasa amin'ny fomba manokana amin'ny tsirairay avy. Ka manomboka izao dia tsy izay intsony no velona, fa ianao Kristy no anjaka eo amin'ny fiainanay mandrakizay. Anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen.
raha hijanantsika hanao ny vavaka famarana. Ry Jehovah Andriamanitra ilay tsara loatra zao. Velom-pisaorananao ny fonay satria nofahananao ny teninao ny fiangonanao. Nampatsiahivinao fa ny fanantenana dia misy satria eo anivinay ianao ilay anotokana fanantenana. Mangataka izay Jehovah izao fiangonana izao mba ho tehirizinao toerana fialofan'ny reraka sy ny kivy satria ato no misy anao. Mangataka izay tsiraray avy ireto Jehovah mba tsy ho izahay sanatria no sakana ho an'ny hafa tsy anatona anao. Ary mangataka izay tsiraray avy mba homeo ilay finoana kely na dia tahaka ny voatsinapy fotsiny azy mba hanatonanay anao isan'andro. Ary rehefa misaraka eto izay tompo ka andeha ny anivo fiarahamonina indray mandritra izao herinandro izao dia ny voatsinapy no raisina teto ane mba aniry toy ny afafy tamin'ny tany tsara ka mba hoentinay amobe any amin'ny manodidina mba ho mpanasitrana koa izahay amin'izay mikasika aminay rehetra. Dia apetraka eo anatrehanao ny toyan'izao sabata manontolo izao. Apetraka eo ampelantananao ny toyn'izao conférence izao ihany koa mba hitondra fanasitrana ho amin'ny fo rehetra izay manatrika, izay mijery, izay rehetra miaino izany. Tompo, mitoera aminay tsirairay avy ka mba andeha amin'ny fiainanao ny isa vatan'olona amin'izao sabata izao sy ny sisa rehetra. Voninahitra ho anao rery any. Ny anaran'ilay Jesosy zokinay no anantenanay ny famalianao izany vavaka izany. Misaotra indrindra. Amen.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Partez en paix. Amen.